Topoklasy topoko vavy kafalina no iarana amintsika amin'ity takarivan'ny asabotsy fa 18 ny volana May taona 2024 ity tonga soeto amin'ny fampahalalam-baovao amin'ny teny malagasy eto fahita lavitra ma TV dia manasa antsika iray izay anaraka izany hatramin'ny farany trangam-piarahamonina ny fisian'ny aitrano Tetsilany vato ny faneho-kevitra samihafa makasika ny fahafatesan'ny pasteur Richard Randriamanjato eo ihany koa ny fivoahan'ny vokatra vaovao ny scoop digital dia ilay film malagasy 204 izany ireo no santionany amin'ny fampahalalam-baovao entina amintsika amin'ity takariva ity avitrana dia trangam-piarahamonina mampalahelo no anombohantsika ny fampahalalam-baovao ny trangana aitrano teny Ilany vato androany fianakaviana iray no niarana izany nitolakandro teo avitrantsika dia anaraka ny sary sy ny fanadihadiana izay hoentiny vola ravoavy eo amin'ny sariny Tsirako Toarson. Tany manodidina amin'ny 12 ora sasany atoandro ny trangan'ny famaizan'ity trano eto amin'ny fokontany Ilany vato ity. Tsy nisy ny naratra na ainana foto amin'ity loza ity fa mifanaka sy ny fitaovana atao amin'ity tokantrano ity ny saika kilan'ny hafa avokoa ary vitsivitsy sisa no afaka navoaka ny trano. Tsy fantatry ny tompontrano ny tena nevin'ny afo fa rehefa tafakatra tany amin'ny rihana farany ambony voatsikaritry ny mponina manodidina sy ny tompontrano ny firehetana. Le afo zany voaka varia ponere zay vao nisy fatako hoe mindrehitra tanteraka mihitsy le trano fa raha ohatra izy mbola voaafo kelikely majinijinitra fotsiny mety voatondratondraky ny rano tsotsotra ihany koa le izy fa le zavatra zany efa tena taondrano tao nikotrehany afa dia efa tena grave be le izy zay vao hita hoe tena nakana pompiera efa karaiky be koa vao tafaverana tonga taty tena natonga lizy aloha dia tsy fantatro mihitsy tsy fantatra fa mikotrikotrika atao ngamba le afo efa mipetraka elaela tao mba koa izy efa ny afo be mihitsy zay vao hita hoe tena hoe tena afo mihitsy zany tena voaka tao fa le lafo voaka tena maravarakely no hitako zany zay vao tena hoe tsisy possibilité ntsony ny andrana azy nisy eo fa raha zany na ohatra hoe mbola afo mahai mitonaka kely fotsiny izy mety possibilité ihany voatondraky ny ina moa izy teo voatondraky ny rano nentina tamitsy eo. Na dia nisy aza ny famonoana ny afo sy ny tolo-tanana nataon'ny mponina teo amin'ny manodidina dia tsy voavony tanteraka ny afo raha tsy tonga amin'ny mpamonjy voany. Indraindray avetran'ny olona hoe mijery dia ny lalana mety fa tsy hoe izay akory fahitana ao an'ilay zavatra misy ao grave be any aloha tsy dia misy misy olo tsy dia misy afaka firy minitra mety vita aloha vita fa sarotra be amin'alelan'izay. Ny mpamonjy voana izay mampatsiainy rehetra mba ho malina sy tandrina ao tokantrano indrindra ny vanim-potoana ny fety toy izao izay mahabe ny loza ary maromafy mba hiantso avetrano ny mpamonjy voana amin'ny laharan'ny telefônina 18 na ny 118 na ny 22 225 66 raha toa ka misy ny loza.